Raha nitetsy amin'ny CED tetsy tsara lalàna am'sanany district Anatsimondrano manokana no resahana dia niisa 5 ireo kandidà andray anjara amin'ny fifidianana solombavambahoaka hatramin'ny tolakandro io. Mazava ho azy araka izany mbola misy ny kandidà tonga nanafitra ny antontantaratasiny. Ravakarany aminala Stefana Razafy mandeha tamin'ny ray ora sasany atoandro teo dia nisy 12 ireo kandidà amin'ny fifidianana solombavambahoaka eto amin'ny district Anatsimondrano no efa nanatitra ny antontaratasy filatsahan-kofidiana teto amin'ny birao ny CED tsara lalàna raha toa ka ny 12 jolay ho avy izao no fe-potoana farany andraisana ny antontaratasy. Isan'ny nanatitra ny antontaratasy ny androany i Alson Ramanandretsiory izay atolotry ny antoky MTS na malagasy tonga saina. Tsy hoe safidy iny fa fanajana. Azonao nisy ny daty zany zay efa nomena daty fe-potoana hoe tokony hanaterana le antontantaratasy amin'ny filatsahan-kofidiana dia iverinay fa mariky ny fahamatorana ihany ny fanajana n'izay daty zay dia nitanterahana le izy. Ary faharoa manarakarak'izay koa dia misy fotoana maro zay efa nirahana tamin'ny vahoaka Anatsimondrano, nirahana ny asa ary zany fiarahan'ny asa zany dia hita izy androany voaporofo androany zany fa afaka miara-miasa tsara ny tenanay sy ny vahoaka Anatsimondrano dia nitanterahana le izy. Ny fampiroboroboana ny sotoavana malagasy dia ny fihavanana no isan'ny vandondra rao an'ity kandidà ity, eo ihany koa ny famoronana asa sy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Mifanojo amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny MTS raha teo moa ireo laharam-pamirana ireo. Mpandraraha sady miara-miasa akaiky amin'ny vahoaka Anatsimondrano ao anatin'ny fampiarana tetikasa famoronana asa Andriamatoa Alson Ramanandretsiory.